dia hitoetra sy hanapaka ao am-ponao ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy-Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny ten'Andriamanitra zay akantsika ny afatra ho antsika amin'izao maraina izao dia zay fanaovinaky tao amin'ny Luka 12 ny andininy 17 indrindra. Zao no vakany teny amin'ny anaran'ny Tompo. Sambatra ny mpanompo zay ho hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia mipetraka azy hihinana dia ho avy ka hanompo azy. Tamin'ny katsaka zany atao hoe fahasambarana zany ny olona rehetra. Ary raha ho antsika malagasy manokana, raha misy tokantrano vao moa ny lazantsika azy na mpanambady dia zao no tsodrahan'ny fanao. Engane mba ho tokantrano tsy aniry olona fa aninona ositsika irin'olona, tsy ho mpanompo fa hotompoana. Ary zany no verina hoe sambatra. Fa zany indrindra no hitantsika eto, mivadika tanteraka ny rasa. Raha misy mpanompo zay hitan'ny tompony miambina raha tonga izy, dia ilay tompony indray no aninona isikina ka mipetraka azy ka hanompo azy. Iza no sitraka an'izany? Iza no ho sambatra? Raha zay ny fanontaniana. Dia mazava ny ambaran'ny Soatra Masina eto, ny mpanompo zay miambina tsara. Ny mpanompo zay miambina tsara no ho sambatra. Saingy tsy afaka hitsara tena lay mpanompo hoe za dia mpiambina tsara na mpanompo zay manao ny asako tsara, fa ny tompo ihany, na le tompony ihany no hitsara azy. Tsy lay mpanompo zany no hitsara tena fa lay tompony ihany. Ka misy masotsivana na misy zay fepetra ilazana fa mpanompo miambina tsara izy ka ho sambatra, fa ny tompony indray no hanompo azy. Zay hitantsika dia mazava be amin'ity Luka 12 ny andininy 17 ka hatramin'ny 20 ity. Ny mpanompo zay ambara hoe miambina tsara dia ny mpanompo zay vonona lalandava eo amin'izay fiarahana sy fiandrasana ny tompony. Tsy matory na variana fa amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fotoana maharitra dia toy izay miandrandra ny fionany amin'ny tompony izy. Ny fiambenana dia mitohy ary tsy miova. Mitohy ary tsy miova ary vonona amin'ny fotoana rehetra raha araka ny fanoharana sy hitantsika eto. Fa na amin'ny misasakalina no avy ny tompony, na amin'ny telo maraina no avy ny tompony, na tsy ho avy raha tsy efa amin'ny fotoana zay tsy ampoziny, dia tazana ho vonona eo aminy ilay mpanompony. Zany no atao hoe mpiambina tsara. Levana malala anontany antsika, inona moa no tena andrasantsika amin'izao fiainana izao? Inona no andrasanao amin'izao fiainana izao? Mba teneno hoe rehefa tsy teninareo dia zao filazan'ny olona kina fa miandry fahafatesany.
zany hoe andrasanao. Raha zany no andrasanao dia mahatry indrindra ianao. Fa paster Ramine Paul dia milazany tsy miandry fahafatesana isika fa miandry ny fihevian'ny tompontsika. Miandry ny tompontsika isika iaona amintsika. Ary zany ny fahasambarana dia ny fanantenana ny fahateterahan'ny fiainana omen'ny tompo atsika ho mandrakizay. Fiainana mandrakizay. Ka ny tanjona zay ivavahantsika ry havana dia tsy hoe ny amin'ny famonjena ihany fa ho antsika zay efa nandraisina naiky an' Jesosy efa ao anatin'ny famonjena sy efa olom-ben'Andriamanitra isika fa miandry ny idirantsika eo amin'ny paradisa isika. Ny andovantsika le fahasoavana zay ambarany hoe efa tanteraka atao amin'i Jesosy Kristy, le sady lehibe no mahafinaritra indrindra satria ahitantsika nino izy voninahitra Andriamanitra. Zany no tanjona. Ka miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisiony voninahitra Andriamanitra lehibe sady mpamonjy atsika dia Jesosy Kristy. Ka raha mpiambina tsara isika, inona ny tokony fataontsika? Ny mbanjina zany fiainan-danitra izany na ny fiainana mandrakizay izany. Ary zany no ataon'ny kristianina zay miambina tsara. Fady tsy maintsy ambara dia izao amin'izany fiavian'ny Kristy zany dia tsy maintsy hisy ny fitsarana. Sika rehefa manao fanakemponona dia oka tsy handeha mpahazarana, fa zao no ambarantsika hoe mipetraka avy Andriamanitra ray izy aviany no aninona hiaviany hitsara ninona izy ny velona sy ny maty. Rehefa miteny zany tsika dia manaiky zany fa hisy ny fitsarana ka na ny velona na ny maty. Io fanakemponontsika io raha lazaina amin'ny teny mivantana dia hoe zay zavatra hitranga amin'ny farahandro, zany hoe ilay fotoana zay idinina Kristy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Fa ny olona tsiraray amin'ny andro hafatesany dia afaka mamoa na manidy ny varavaran'ny lanitra ho azy. Amin'ny andro hafatesany ny tsiraray avy zay mety tsy hitovy mandra-piavin'ny tompo dia izy ihany no afaka mamoa na manidy ny varavaran'ny lanitra ho azy. Ary zay le ambarany hoe raha tonga ny tompony tahaka ny avy napakabady dia sambatra zany mpanompo zany raha hitan'ny tompony mamoa azy avy hatrany. Amin'ny raha manitatra kely amin'ny fampianaram-pinoa zany dia izao amin'ny farahandro dia ny fitsarana faobe sisa dia ataontsika hoe samy nanala fanadinana dia efa fantatra hoe ianona no afaka fa sy arabana sisa amin'izany farahandro zany. Ka eo amin'ny fotoana zay afatesantsika tsiraray avy dia efa iaona amin'ny tompo isika na sika vonona ka mamoa avy hatrany ny varavarana iaona amin'ny tompo na sika manidy izany. Ary zany no ilazana hoe sambatra ny maty dia maninona dia zay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Raha maty ao amin'ny tompo isika dia sambatra satria mitsahatra amin'izay sasarana ary mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianana. Raha mamaky ny apokalipsy isika dia ny fanahin'ny olona zay efa voavonjy dia mitoetra eo anatrehan'ny tompony. Fa ny mampatahotra dia izao ireo olona ireo raha martyr izy dia miantsoantso hoe aingana ianao tompo
midina am'izay dia valio zahay. Fa ny soatra masina moa milazany hoe mba habetsaka sy mba hatonga ny famindram-pon'Andriamanitra ka tsy hatonga na iray aza ho very dia mbola maharo-po Andriamanitra. Ary zany milazana fa raha niambana isika izany hoe mihevitra ny tompo na mihevitra mandrakariva fa manarika antsika hatrany Andriamanitra ka amin'izay rehetra ataontsika dia finaritra mame voninahitra azo isika. Amin'izay rehetra ataontsika dia fantatsika fa mitopy sy manompo maso amintsika Andriamanitra. Io fahitan'Andriamanitra antsika io arak'izay filazan'ny mpanao salamo tamin'ny salamo 130 teo, ny hoe miandrandra ny masoko, miandrandra ny tompoko tahaka ny fiandriny mpiambina ny fahatongavany maraina. Ny mpiambina raha manomboka amin'ny alina izy dia miferindraina ve izy rehefa tonga ny maraina inona no andrasany? Mba ho fony iny ny alina, tsy zay? Ary rehefa tonga ny maraina fifaliana ho azy izany, ka ny fiandrasantsika ny tompo dia tsy tahotra akory fa tena fifaliana sy fanantenana. Ny adventiste mizatra ianarantsika tsara amin'izy ireny. Ny adventiste dia zay foana ny fiteniny rehefa manao fampavana, manarata avy Jesosy tompo. Ny fiandrasana ny fiavian'ny tompo tsy mampiferinayna ho an'izay efa mitoetra ao anatin'ny famonjena, tsy tahotra ho an'izay rehetra miambina tsara ary tsy tahotra fa fifaliana lehibe andrandraina ao anatin'ny fanantenana tsy aito ay ka andresena ny sarotra rehetra zay mety ho hita eo an'izao tontolo izao. Fa aza miteny hoe manaratara mbola tsy vonona, aza miteny zany. Hoy pasteur be manahaka izay tsaroko tsara rehefa nampianatra ny vavaka nampianaran'ny tompo izy. Rehefa manao ny hoe ho tonga ane ny fanjakanao dia mieritreretra tsara ho izy fa rehefa vonona ianao na tsy vonona, fa so tonga tokoa izy ka ianao mbola tsy vonona anokatra ny varavarana zay idiranao iona aminy na hamony fonao. Arak'ilay teny hoe indro mitsangana varavarana ka mandondona, raha misy mihain'ny feko ka mamony varavarana dia hiditra ho aho ka miara sakafo. Isika izany no antoka ary tompon'antoka tsy tompon'andraikitra raha mihidy amintsika ninona varavarana. Fa Andriamanitra efa nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana, efa nanadiotsika tamin'ny rano, anjara antsika ny mitoetra amin'izany fiainam-pahadoivana dia ny finoana sy fanaikenan Jesosy tompo sy mpamonjy. Levana malala raha mijery ny fampiarana an'izany isika dia tsy handeha amin'ny fisainana maha olona no anakarana azy fa zay ambaran'ny soatra masina ihany. Dia ny Titosy 2 ny 9:12 ka 10:10 dia tena manambara amintsika hoe inona ny toetra na ny fiainana zay maneho zany atao hoe fiambinana marina izany. Inona ny toetry ny fiainana maneho zany atao hoe fiambinana marina izany. Dia voalaza tsara tao ny hoe fandavana ny toepana tsy araka an'Andriamanitra fa velona amin'ny onony sy ny marina. Ary zany ny toepana araka an'Andriamanitra, velona amin'ny onony sy ny marina. Ny hoe ahoana moa fomba fitenitsika, ny adala manesika ihany fa ny endry malala onona, tsy zay? Ny sasany so tsy misy arapaka ntsony raha pitsiko tsy alao zao dia efa vokatra ny atenda, ka na tsy misy hoan'ny hafa intsony aza tsy mampaninona, tsy zany?
ary zany no ilazana hoe fitiavatena tsy afaka misy ny filana. Tsy haiko fa za manokana tena mieritreritra vandivanim-potoana zay tena tokony afahantsika mianatra ny atao hoe manana ny onony izany, mifaly ao anatin'ny onony zany sy ny maro. Tsy hoe mianina akory a, fa mihafa ny hoe mianina sy ny manana onony. Ny mahalala ny onony dia faly amin'ny zavatra zay ahafahany mivelona sy misitraka ny fiainana. Ary zany no miteraka ny fahamarinana. Ny tsy fananana zao tontolo zao onony no mampahantra sy ny fahantrana maneran-tany onym-pandinika. Fa raha ny zava-misy ny sakafo eo anivony zao tontolo zao dia ampy tsara ho an'ny olombelona rehetra ary manana ampy azy. Fa saingy misy ny tsy mahalala onony, ary hitantsika fa tsy amintsika zao ihany zany fa tamin'ny andro ny zanak'Isiraely raha namena ny mana tamin'ny anefitra ny zanak'Isiraely ka nilazana hoe zay sakafo atononanao sy ampy ny akonanao ndray andro alaina. Dia nisy naninona? Nisy nandroaka be so tsy misy tsony io raha mpitso. Dia nisy nandroaka be. Fa naninona moa ilay izy? Nasiso nasiso ilay izy. Zany hoe ny olona dia tsy mahalala olona. Ary mampatahotra dia eo amin'ny filana maha olona mihitsy ny ara-nofo. Tamin'ity volany ity ngamba dia saiky ny voy zany daholo ny radio, ny fahitalavitra fa mirongatra ny fanoloanana ny zaza. Mirongatra ny fanoloanana ny zaza. Fa ny fanjakana moa zany hoe tsy tamin'ity volany ity na tamin'ity taona ity no mirongatra zany fa tamin'ny taona lasa dia efa mirongatra zany. Fa lazain-drareo tsara ny hoe raha tamin'ny taona 2024 dia natratra 100 isam-bolana ny ankizy na lahy na vavy na lehibe voaolana 100 isam-bolana ozy. Fa tamin'ity taona ity dia 30 isam-bolana. Ty laza moa zany zareo ny eny io fa tsy fantatrareo. Fa zao vao hita samy teny ny olona. Ary zany dia endriky ny tsy fananana onona amin'ny filana amintsika lehilahy. Ary miteraka tsy fahamarinana zany. Dia tsy ahitantsika fifaliana. Ary endriky ny toepana tsy araka an'Andriamanitra. Dia engane ho antsika lehilahy kristianina rehetra mpiara-mivavaka ato anatiny tefitsika mankady kely ity naiza misy atsika mba tsy ho tratrany zany toepana tsy mendrika an'Andriamanitra zany tsika. Fa alala onony ary toetra mahatoky amin'ny vady. Ary toetra masina raha tsy manambady. Fa zany mantsy no fampianaran-diso. Ka zany dia tsy manambady. Rehefa tsy manambady ianao dia ajao ny tenanao. Tsy ny hafa ihany koa. Mahaiza mionona amin'ny maha tsy manambady ianao. Fa zalaim-panahy ho toy ny manambady ihany koa. Ary zany ny tsy fahamarinana ao anatin'izay atao hoe tsy fiembenana amin'ny fiavian'ny tompo. Fa fantatsika tsara fa ny andao izy ny amin'ny filany zao tontolo zao. Ary ina moa ny filany zao tontolo zao raha amin'ity Timoty, Titosy ity. Fitiavana tafahoatra, vola fahefana voninahitra. Tsy hoe tsy tia vola na tsy tia fahefana na tsy tia voninahitra sika. Fa mazava no mbarany soatra masina. Fa raha misy zay mahateo ty, raha misy zay mahatsara laza, raha misy zay hananana voninahitra, katsao izany.
fa sangy izao tsy tafahoatra ary hoe tsy tafahoatra dia manjary izany no mahamatimaty ka tsy atsarovana intsony ny sitrapon'Andriamanitra ka anaovana tsy fahamarinana ka tsy ahitana nihitsiny sy ny rariny ao anatiny sy fifandraisana maha olona eo an'izony tontolo izao fa zay lazainy koa dia ny hoe mazoto indrindra amin'ny asa tsara zany no atao fiembena mazoto indrindra amin'ny asa tsara ny ezaka atao amin'izany dia amin'ny finoanan'Andriamanitra dia ananana fahazavan-tsaina ananana faharanitan-tsaina ka hamantarana fa ny asa atao dia atao amin'ny faharerahana tsy mety na dia nivavaka aza ny soatra masina dia tsy mety raha tsy rerakitsika fa ny olana angedy izao hoe miasitsika tsy te ho reraka mihitsy zany hoe tsy tea hampiasa intsony ny hery ny fahasalamana ny vatana ny fotoana zay omen'Andriamanitra atsika fa tea azo tsy misasatra ary rehefa tea azo tsy misasatra tsika dia ina moa ny dikan'izany mangalatra zany rehefa tsy misasatra ianao dia mangalatra ianao zany zany hoe rehefa tsy mieritreritra na misaina ny asanao ianao mampiasa ny herinao ianao mampiasa ny fitaovana samihafa nananao ianao mampiasa ny volanao ianao soverinareo fa ny mampiasa vola moramora fa za mampiasa vola zany raha tena mampiasa vola fa tsy mangalatra makarary saina ary zany razana hoe miasika reraka dia mioty amin'ny fifaliana mioty amin'ny fifaliana zany mantsy ny aretina mahazo antsika malagasy ankehitriny tia anakarena nefa tsy asa zany no aretintsika ka raha vao mba entisentitra kely ny fampiasana dia tena masika ny mpampiasa ary tsy tsaroantsika ntsony fa zany asa izany dia tena re-pasoavana imbonatsika amin'Andriamanitra zay hivavantsika ony soatra masina hoe ny raiko miasa no Jesosy ary za koa miasa dia zany no mampalahelo hoe ny be dehibe milaza hoe tsy misy ny asa fa rehefa mena asa dia tsy mahita ianao tsy mahita hoe iza ny azo hitokisana hiasa nefa tsy be dehibe ny tsy manana asa fa sarotra mitady mpiasa satria tsy misy hitokisana ary zany ny toe-pana tsy araka an'Andriamanitra ary tsy fiembenana ny fiheven'ny tompo izany fa mazoto miasa amin'ny tsara indrindra asa tsara indrindra ka ninona ry havana asanao tsisy asa zay tsy tian'Andriamanitra ampivelatra maha-olona anao raha tena anao tokoa ataonao tokoa amin'ny fitiavana amin'ny fahamarinana amin'ny fiezahana asa tsara ezaka atao vokatry ny finoana an'Andriamanitra dia avana malala feny ary dia izao tandremo zany mantsy no ambaran'ny Paoly tamin'ny Titosy zany no ampianaro amin'ny fahefana fe dia miteny hoe tandremo no milaza ho mpivavaka kanefa manadino ny tanjona zay kendrena amin'ny mampivavaka dia ny fandovanana inona ny fiainana mandrakizay ka miembena n'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika kosa ny fiarovana feny avy amin'ny fanady amen.